Salama daoleo androany sika de ndondrera hiresaka ireto toejavatra izay hita tato ato ireto ary isany nahagaga olona tao anatin'izany mo raha vantany vao nahita sy nandrefa any Amarovoaya dia ny voalavo avy lasa nataon'olona zavatra fohanina izany hoe amidy izany voalavo izany ary tsy vitsy amin'ireo olona no manao tsaky an'izany voalavo izany any Marovoaya any. Mipetraka moa ny fanontaniana manoloana an'izay finanan'olona voalavo zay any Marovoaya any amin'ilay manao hoe fahasahiranana ve sa noho ny fankafizana fiainana no mahatonga an'ireo olona lasa nanao an'izany voalavo izany ho foto-tsakafo any amin'iny faritra iny. Ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa naisan'andro eto. Tsy ampy mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Fa milohany idirantsika amin'izay pitsopitso ny mahakasika fihinanana voalavo natao tsaky izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana ao Madagasikara ao mitsangana amin'ny fomba ofisialy sy ny vovonany vonjeo ny fampianarana. Ity vovonana ity izay natao hitadiavam-baholana manoloana ny fanaovana sorona sy ny famotehana tanteraka ny fanabeazana ao Madagasikara amin'izao fotoana izao raha nambaran'ireo mpisehatra amin'ny fampianarana, mpampianatra sy mpanabe sy ireo sindikany fampianarana izay nanao fanambarana miaraka teny faravositra tamin'iny androny 13 Novambra iny. Tsy mahagaga raha mikrosofahana tahaka an'izao ny firenena noho izay fanaovana tsinontsinona ny fampianarana izay ka izay no antony anaovan'izy ireo antsoavo amin'ireo tokony andraikitra voakasika an'izany. Tsy tokony atao tsinontsinona arak'izany ny fampianarana ary tsy tokony atao ambany zavatra satria io no fototra iray iangana amin'izay resaka fampandrosoana isan-karazana izay satria raha tsy nisy ny fampianarana dia tsy nisy ny mpianatra mahay ary tsy nisy ny sehatra rehetra izay hitantsika eto amin'ny tany sy ny firenena. Fihaonan'ny samy mpanohitra indray manohana ny tolokevitry ny generaly Ramakavelo ny kandida tahina Razafinjoelina. Isorako manokana ny ray aman-dreny generaly Ramakavelo Désiré tamin'ny fiantsona fihavanana amin'ny samy mpanohitra sy ireo kandida ho tahina Razafinjoelina tao ny pejiny tao tamin'iny androny 13 Novambra iny. Eto ho izy dia manohana ny heviny ary miantso ireo kandida namana sy tompon'andraikitra eo anivony antoko samy mpanohitra hihaona sy hifampidinika ary tena hifampiresaka hoe iza marina no iza ary inona no efa nataontsika teo anivon'ny fanoherana. Vonona tanteraka ho hitahina Razafinjoelina na ho asiantsika mpanao gazety sy mpanatrika aza ilay fihaonana mahakasika an'izany ka dia mankasitrake ho isatrany. Midika izany fa miantso an'ireo vondrony mpanohitra izay ny kandida tahina Razafinjoelina sy generaly Ramakavelo mba hanambatra ny herin'izy ireo satria amin'ny mahasamy mpanohitra izy ireo izay dia tokony hitovitovy ny fomba fijery sy ny paikady izay hoentin'izy ireo amin'izay resaka fanoherana ho ataon'izy ireo izay fa raha sanatria mantsy tsy mivondrona anatin'ny hery iray izy ireo dia sarotsarotra amin'ireo mpanohitra no hanositra ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao satria lasa mizarazara izy ireo ary raha toaka mizarazara izay moa dia sarotra ny hanoherana zavatra anankiray araky ny lefitenenana manao hoe ny akankamaro tsy vakinamboa ary izay misaraka fasika fa izay mitambatra kosa dia vato ka raha samby hanositra ihany dia tsy hitako ny olana raha toaka hivondrona sy hitady maromaritra iraisana ry zareo samby avy ao anivony izay antoko mpanositra izay. Rija Ramanantoanina indray miaradia amin'ny tahina Razafinjoelina ihany koa. Tsy tazana tamina resaka politika loatra Rija Ramanantoanina izay artista isany nametraka ny anarany amin'ny kanto malagasy hatramin'izay. Ankehitriny kosa sahy mijoro ho izy satria nahita vina maresy lahatra mahita namana manampahaizana azo itokisana tsara dia tsy iza izany fa tahina Razafinjoelina irery ihany. Hoy hatrany Rija Ramanantoanina raha naneho ny heviny mahakasika an'izay kandida ho tohanany amin'izao fifidianana kominaly izao.
tsy irijy raha manantanana hiririana nefany no manohana any kandida teny razavinjoelina amin'izao fifidianana kominaly ho atao izao fa maro dia maro ireo zay manohana an'izany kandida teny razavinjoelina izany ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao ankehitriny izao ary raha toa ka tahaka an'izany avokoa ireo zay voaka andeha hifidy mba manohana an'izay teny razavinjoelina izay dia ataoko fa mety ho izy zany no ho lany be ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao raha toa ka mitovy foana izay fanohanan'olona etsero azy zay amin'izao firatsanako fidiny izao. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay hoe voalavo atao tsaky ary misy mihinana izany voalavo zany any Marovoay amin'izao fotoana izao. Tsy honohono na angano izy ity fa zavatra tena misy eny an-toerana amin'izao ankehitriny izao moa izay fihinanana voalavo zay ary tsy vitsy amin'olona no efa mivarotra an'izay voalavo zay any an-toerana any amin'izao fotoana izao. Amidy 500 ariary hatramin'ny 1000 ariary ny voalavo iray eny an-tanimbary any Marovoay any moa misy anazy ity arakaraky ny hangezan'ny voalavo moa no vidiny izay voalavo zay any an-toerana any amin'izao fotoana izao. Ataon'olona laoka na tsakitsaky ireo voalavo raha ny fanazavana nataon'ireo ankizy kely izay mpihaza azy any an-toerana any. Namafisina izy ireo fa tena misy mpividy ny voalavo any an-toerana any amin'izao ankehitriny izao. Manoloana an'izay moa dia samy niezaka naneho ny heviny avokoa ny tsirairay tao anatin'ny Facebook tao ao moa ny milaza fa noho ny hanoanana ve sa noho ny fahasahiranana no mahatonga an'ireo olona any an-toerana any amin'izao fotoana izao efa tsy mifidy arapaka intsony ka lasa mihinana hatramin'ny voalavo. Ao indray ireo sasany milaza fa hoe tokony makeny amin'ny siteny ambohipo na ihany koa misy ankatso izy ireo raha hiaza an'izay voalavo zay fa eny misy be deaibe sady marongeza ny voalavo eny an-toerana eny. Hoy ireo andian'olona izay nanao commentaire tao anatin'izay fanambarana nataony pejina gazety anankiray izay mivoaka isan'andro mahakasika an'izay fihinanana voalavo any Marovoay izay. Eny ny hamaro tokoa ny zavatra hita tato ato zay ka izao na renesana olona nihinana voalavo izao indray noho ny fiainana mihasarotra daholo moa no anton'izay rehetra izay. Ny amarantsika azy dia ny vaovao malaza any ivelany any Etazonia no marimarina kokoa raha vantany vao lany filoham-pirenena i Donald Trump tamin'ny fifidianana farany teo dia nanendry ministra ny tenany ary nahazo toerana amin'izay ministra izay moa i Elon Musk izay mpanefoefo malaza eran-tany no sady olona tena tia mikarokaroka ary isany andrarezona ny teknôlôjia moa izany Elon Musk izany. Notondreny Donald Trump hitantana ny departemanta gouvernement efficiency ho ministera vaovao i Elon Musk izay mpandraha raha sady mpanankarena indrindra iran-tany miaraka amin'ny Vivek Ramaswamy izay mpandraha raha republikanina ihany koa. Isany tena hiandreketan'izy ireo ny famongorana ny burokrasia gouvernemental sy ny fandaniam-bola be loatra nefa tsy ilaina raha nambarany Donald Trump hatrany. Miandrandra fiovana lehibe sy fandrosoana goavana araka izany ry zareo any Etazonia any amin'izao fotoana izao amin'izao fahalaniny Donald Trump fanondroany izao indray hitantana an'izany firenena Amerikanina izany amin'ny mahafiloham-pirenena azy izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaika ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.